mangataka fitoniana ara-politika ny fitondranam-panjakana malagasy mandritry ny mondial. Ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra no mitarika ny delegasiona malagasy any Brésil izay notrony ny filoha-hevitra roa. Etsekiran'izay, saika maka ny Brésil mpapetrana avokoa ny ankamaroan'ireo mpitondra fanjakana eto amintsika amin'ity lalao ity. Mondial sy ny fiaretatory ilaina fandanjalanjana fa tonga hatrany amin'ny fahajambanana sy fahampian'ny torimaso mifanesy. Raha tambatra maritra 4 ora izany hoe 4 andro maninjitra ny lalao rehetra misa 480 amin'ity fiadiana ny amboara eran-tany ity. 7 no maty, 7 no voasambotra tamin'ny opération Koudari any Atsimo. Io ny tatitra ofisialy navoaka ny zandarmeria pirenena 9 andro tao aoriany ny fanombohan'ity hetsika ity. Ary farany fampidirana baolina ao anaty arato. Isan'ny miavaka ao anatin'ny Guinness notanterahana tany Chine. Tsy baolina kitra kosa nefa fa basket. Teratany Sonomena Dany nandrobaka ny amboara. Ny andindiny avy hatrany. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Soyons fiers, faisons partie de la famille Parabole. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. 1, 2, 3. Fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifiny la satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahaso mahafinaritra zato amilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray Maimai-pona fianao nga ahoana ietena maimai-pony ararô dia tsy isan'andro io fa voafetra ihany le fotoana mandehana takidy amin'izao hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Amizay fa raiky tsara ela ny anjasa tenisa any an'ity tulira voalirira bandy Cyril ao Antsahamanitra ala 12 jona amin'ny 3 ora olo Cyril sy ny forongony datora be ny tsara olga etsetsetsetra ry bandy sy tagaka tulira voalirira ty sovalina voatira zany tatika lesarety de tonga fa hijery fiety. Sponsor BKG, Comadis, Média officiel, Dreamin, partenaire Titandrazan, RDJ, ASM Radio, Cool TV, Mamicom. Un événement One Vision. Faltafaraka aminao ny sampana fampalalama vao amin'ity takariva ity miara-padoboka lahy makasitraka toboka vavy no manasanao mpanajana anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Ity ampiandohana nefa dia tsara ny mampafantatra fa manambahiny ny sampana fampalalama vao amin'ity takariva ity tsy iza zany fa Andriamatoa Guillaume Andrianjafy fantatry ny maro amin'ny hoe Gugibon izay isan'ny mpikambana ao anatin'ny club ASAC mantenany sady mpanamory fiarakodia ihany koa. Iresaka indrindra mahakasika ny dingana faharoa
vidinan'ny tompon-dakany Madagasikara zany hoe amin'ity taona ity zany any Antsirabe ny faharoapolo faharaiky amby roapolo sy faharoa amby roapolo ny volana Jona zay any Antsirabe averina hatrany. Iresaka amintsika izy rehefa avy eo fa saingy indro tolotra avy anao avy hatrany aloha ireo antsipriam-bavao afaka ora vitsy dia anomboka ny lanonam-panombohana ny fiadinan'ny amboara eran-tany. Manomboka androany ny baolina indray no malaza ary mangataka fitoniana ara-politika ny fitondrany mpanjakana malagasy mpikambana telo eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra no nasain'ny FIFA any Sao Paulo Brésil. Tapakila telopolo kosa no nomen'ny FIFA zay efa nifampizaran'ny mpiara-movinantoka amin'ny fanohanana sy ny fampitanana ny baolina eto Madagasikara zany. Etsakilan'izay nefa saika maka ny Brésil mpampiatrano avokoa ny akamaroan'ireo mpitondra fanjakana eto amintsika amin'ity lalao ity. Andro Rarson. Ny filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra no mitarika ny délégation malagasy ny Brésil izay notron'ny filoha lefitra roa. Anatrika ny lalonam-pankafana ny fiadinan'ny tompan-dakiran-tany eo amin'ny baolina kitra sy ny kongresy fanaon'ny FIFA isan-taona izay atao any Sao Paulo amin'ity taona 2024 ity. Mety ho fantatra amin'ny kongresy io ny candidat isolo-toerana ny Joseph Blatter eo amin'ny fitantanana ny FIFA amin'ny herintaona. Telo mirahalahy zareo ny lasany izay tarihan'ny président ny fédération malagasy ny baolina kitra Andriamatoa Amady dia ohatron'ny vice-président anankiroa moa zany izy amin'io ireo moa zany dia isan-taona misy an'ilay atao hoe congrès ny FIFA hiavaka amin'io angambany dia hoe izy avy no mety ho candidat ny latsaka ho président ny FIFA amin'ny herintaona. Hatreto aloha dia mbola tsy nisy ny mpitsara lehilahy malagasy niatrika ny fiadinany amboara eran-tany. Mirona amin'izany kosa nefa ny fivoarana sy tsapahi-tanana eo amin'ny fomba fitsarana lalao baolina eto amintsika raha ny fanazavan'ity tompon'andraikitra ity. Ankoatr'izay, 30 monja ny tapakila-anjara ny fédération malagasy izay amidiny nomen'ny FIFA azy tamin'ity taona ity. Mitetina $700 Amerikanina izany hoe mahery ny ray tapitrisy ariary ny vidin'ny tapakila iray izay vidiny no fieran'ny FIFA. Hatramin'izay aloha mbola tsy nisy mpitsara malagasy lehilahy niatrika coupe du monde. Mety isy angamba zany atsoatsy amin'izao tena hoe fiakaran'ny nino misy toy ny arbitrage malagasy. Fa tamin'ity tena vitsy dia vitsy mihitsy ny tapakila accordé ny FIFA zany ho an'ny fédération eo amin'ny 30 eo zany ny billet accordé zany. Tsy manana maso fo nasolo tena mpanjakana ny Brésil na fanjakana malagasy ka tsy afaka nanomeny mety aototanisan'ny malagasy monina sy mitoetra any amin'ity firenena mandray ny lalao fiadinan'ny tompan-dakiran-tany amin'ny baolina kitra ity. Ny azo antoka dia ny roapateny malagasy an-tanan-dehibe no afaka manaraka mivantana ity lalao baolina kitra ity izay efa nambara minisitry ny angovo fa isy ny fepetra manokana tsy sy ny fahatapahan-jiro manerana ny nosy. Hatreto i Brésil mpampiatrano no irona ny sainy maro hatramin'ireo mpitondra eto amin'ny firenena azy. Ho ahy manokana mpity baolina kitra ny tena koa za aloha dia makany Brésil sady mpampiatrano izy no fahatelo izy amin'ny filaharana maneran-tany amin'ny baolina kitra mino afa ho lasany io raha tsisy ny korotana any toerana. Kasitra ny tiany tiany Brésil daholo. Mondial any Brésil izy no atao izy amoa tsy tia Brésil na manatena ihany so dia mety ho zareo no azo n'ity zavatra ity ka dia tsy fantatra io baolina boribory le izy ohatrany amin'ny zavatra rehetrarehetra ihany tsy mahafantatra an'izay tena resy amin'izy io fa dia tsy fenany fa ny ampanao baolina ny ekipa brésiliana dia manisy mahafinaritra ahy. Noho ity lalao ara-panatanjahanteny ity mangataka fitoniana ara-politika ny sekretera jeneraly ministeran'ny ato-tany. Tsara fahatongavana tokoa izao mondial ohatra etsika izao satria ilainy vahoaka malagasy ny fitoniana satria hiatrika ny fetim-pirenentsika hiatrika ny fanarenam-pirenentsika noho izany angamba hitondra soa any malagasy mba fitoniana ao anatin'ny ray volana ao anatin'ny fafinaretana mijery baolina dia mba manadino ny lafin'ny korotana rehetrarehetra. Lalao baolina kitra lalao iray izay manambatra ny fiatanam-pony piray firenena piray continente. Lalao ihany koa izay maneho firalahiana na dia eo aza ny fifaninanana fair play. Azo antoka ihany koa fanaraka akaiky an'ireo ekipa afrikanina 5 tafakatra amin'ny tedingana famaranana ity ny malagasy. Asa mba roviana no tojo amin'izao dingana famaranana ny fiadina izao tompan-dakiran-tany izao ny Barea ekipantsika malagasy. Inona no ezaka tokony masoana amin'izany?
Fa manodidina izay lalao goavana izay hatrany, écran géant efatra no ampita mivantana amin'ny mponina eto an-drenivohitra, ireo lalao rehetra any Brésil, eo alohan'ny lampan'ny tanàna Antananarivo renivohitra, eo Analakely, Kianjamaki ary eny Ambohipo. Tanjona ny anomezana fahafaham-po ireo mpitia baolina kitra amin'ny endriny vaovao. Tsy misy kosa hatreto ny fifandaminana eny anivon'ny fokontany makasika ny fampitana izany. Toy izao ny fanadidina. Raha ny tarehimarika azo avy eny anivon'ny Instat, 30.1 isanjaton'ny mponina manerana ny nosy manana tele, 1.30.4 isanjato kosa ho an'ny mponina eto Antananarivo manokana. Midika izany fa maro amin'ireo mponina tsy manana tele any an-tranony, manatona ny namana, miditra amin'ny mpifanolo-podirindrina, miditra amin'ireny toerana fijerena video ireny raha toa ka hijery ny baolina ny ankamaroany. Ampitaina amin'ny alalan'ireo écran géant efatra avokoa ireo lalao rehetra amin'ny ity mondial 2022 ho an'ny Brésil ity. Afaka manokana ny anio amin'ny mahafanokafana azy raha ny fanazavany ny tompony andraikitra. Mampiavaka anazy kely fotsiny ngambany aloha eto zany dia misy ny atao hoe concert ny TGC eto misy levée de fonds ataon'ny TGC. Izay ihany ngambany ataoko hoe mampiavaka anazy amin'ireo toerana hafa fa akoatran'izay zany dia iaina ohatran'ny any Brésil daholo ireo toerana efatra no tany saiko teo satria sambany isy écran géant 12 mètres carrés ohatran'izao zany ho ampiasaina andefasana ny atao hoe coupe du monde zany amin'ny tindrony toraka ity. Fiara-miasa eo amin'ny mpikarakara sy ny commune Antananarivo renivohitra izao fampitana mivantana ny lalao baolina kitra izao. Tsy mbola misy kosa hatreto ny hetsika manokana karakarainy ny fokontany. Isan'ny ahitana ity écran géant ity ny eto amin'ny Kianjamaki. Azo tombony amin'izany ireo mponina manodidina toy ny eny Andotapenaka, Ankasina, 67 hectares atsimo, Ambohitra Manjaka, Ambohita sy ny sisa. Ny olona manodidina ety moa zany indrindra koa entanina fa izay olona rehetrarehetra hoe afaka mitondra automobile dia misy miparkina ao ivelany dia ny snack sy ny boisson koa zany efa misy aty toerana dia ny ambiance zany afaka manao paris ny olona izay rehetra zany azo atao daholo. Momba ny fivarotana zava-pisotro mahamamo, ny lazany avy eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana fa tsy andefitra amin'ny fampiarana ny lalàna. Efa voarara ny fivarotana toka Kalamanjana. Tsy mivaza izay lalàna izay. Rarana ny mivarotra toka Kalamanjana. Ny fivarota toka tsy maintsy midy amin'ny 7 alina dia tsy misy hoe satria misy lalao baolina mondial ity dia mivaky kely ny lalàna fa rehefa hoe midy amin'ny 7 ny bara dia midy amin'ny 7. Tsy azo atao araka izany ny mivarotra zava-pisotro mahamamo Kalamanjana na misy aza ny fampitana mivantana ny lalao goavana eto amintsika. Saika tantara mahafinaritra trano moa no apetraka izay fiadina ny amboara iran-tany taka ity manomboka androany ity. Na izany aza misy ireo lalao no tsy adin'ny mpanara-baovao mihitsy noho ny zavantranga mamenatra sy niteraka resabe nandritra ireny fotoana ireny. Hofitintsika vetivety ireo lalao 5 izay namela tantara teo amin'ny tontolon'ny mondial hatramin'izay. Arao vetrany ara. Como número 9, Aburruchaga de 8 y Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre 3 siempre. Ny taona 1970 ampahifatalana nandresen'ny Argentina ny Angleterre tamin'ny sarono ray i Diego Maradona nampiditra ny baolina roa maty ny Argentine. Ny iray voalohany nampiaiky ny maro tamin'ny fahaizan'ny Maradona namakivaky ny vodilaharany Angleterre fa ny baolina iray faharoa maty kosa no tsy adin'ny rehetra tamin'ny alalan'ny fifangaroan'ny tanany sy ny lohany nampidiran'ny baolina. Very tanteraka ny mpitsara lasan'ny Argentina ny amboarera-tany taorian'ity lalao ity. Isan'ny songadina ihany koa ny fihaonan'ny Autriche sy ny Repoblika Federalin'ny Allemagne tamin'ny taona 2007 Coupe du Monde tany Espagne. Mbola pahenambin'ny folondalana ity lalao ity. Le match de la honte tamin'ny sokajian'ny gazety ity lalao ity. Niariary loatra fa nisy ny fifanarahana ankolaka teo amin'ireto ekipa roa ireto. Antony io raha misarakady saly ireto ekipa roa ireto dia miaraka tafakatra amin'ny dingana manaraka izy ireo. Raha misy iraresy kosa dia raraka Algérie izay ekipa afrikanina tokana nandray anjara tamin'ny mondial tamin'izany fotoana izany. Vokatra izany nandritry ny 20 minitra ireto ekipa ireto no modina no baolina ary tsy nisy fanafiana tena nivaingana fa pasipasy no betsaka. Fa isan'ny songadina ihany koa ny lalao mahery setra indrindra teo amin'ny tantaran'ny mondial izay nitranga tamin'ny taona 2007. Mbola lalao fanitsanana ihany koa ity niaonan'ny Italia sy Chili ity. Daroka sy lako no nanjaka nandritry ny fotoan'ny lalao. Nahafany nandrefy ny fiaton'ny lalao ny faharetan'ny fizara-potoana voaloha hatramin'ny 7:30 minitra. La bataille de Santiago no anarana nomen'ny mpanao gazety ity lalao ity
Akoatry ny takla sy ny fifandonana maro samihafa dia nifandimby ihany koa ny tefatsofina sy ny Dakar ny totondry. Naritra 10 minitra ny fizaram-potoana roa nivoaka ho mpandresy Chili tamin'ny saroa no aotra. Fa isan'ny nahamenatra ihany koa ny fionan'ny Frantsa sy Koet tamin'ny taona 2027. Nitsoka Kiruka ny emiran'ny Koet rehefa resy ny ekipany ka nanakirotana ny lalao izany tsy afa-po tamin'ny fihetsiky ny mpitsara ny lalao ity rahalahy ny emiran'ny Koet ity ka isaky ny mitarika ny Frantsay ka saika afaty baolina dia mitsoka Kiruka mafy be ny amin'ny gradin ity andrina koezianina ity. Niteraka fisalasalana sy fijanonan'ny fanafiana ataon'ny lohalarana Frantsay izany. Ny tena nahavariana napakevitry ny hidina teny amin'ny kianja mihitsy ity emiran'ny Koet iray ity. Taorian'izay nisy ny baolina faefatra tafiditry ny Frantsay ka tsy nekelilay mpitsara Rosiana noho ny tsindrina ataon'ity emira ity. Vokatr'izay voasazy tsy afaka mitsara baolina mandra-pahafatana ilay mpitsara ary ilay emira kosa navoaka ny kianja. Nanamarika ny tantaran'ny fiadinany amboarera-tany ihany koa ny zava-nitranga tamin'ny ampahavalon-dalana tamin'ny fionan'ny Brezila sy Argentin tamin'ny taona 1970 ny ekipan'ny Maradona nahazo ny fandresena tamin'ity fionana ity. Niteraka resabe ihany koa ny fiampanganana ataon'ilay irakiraka Breziliana Branco rehefa nilaza izy fa nisy pozina ny rano nomen'ny mpitsabo nosotroana ka nahatonga azy tsy nahafaty baolina rehefa nahazo coup franc teo amin'ny faritry ny 520 metatra sy nahazo penalty nefa tsy nahafaty baolina. Karazana zava-mahadomela ny nambara fa nampidiriny mpitsabo Argentin tao anatin'ny rano izay nosotroany. Taty aoriana nisy hatramin'ny filazana fa karazana somnifera nampiasaina tamin'izay fotoana izay saingy tsy nisy toy ny fanadihadiana. Makasika izay mondial izay trany dia anomboka androany maro ireo tsy maintsy hiaritory amin'ny 7:00 amin'ny 10:00 amin'ny 2 maraina ary amin'ny 3 maraina ora eto amintsika no andehanan'ireo lalao miisa 420 arahana mivantana. Tsara ihany nefa ny mandanjalanja tsara ny figajianan'ny torimaso mba tsy vadika aretina hafa hoy ny mpitsabo. Fahajambana azafady fianan'ny farany hitan-tsaina no vokatry ny tsy fampin'izay torimaso izay. Gaetan Andretsilavo. Adiny 3 sy adiny 5 ny elanelan'ora eto amintsika sy any Brezila toerana misy ny mondial amin'ny ankapobeny amin'ny 1:10 amin'ny 2 ora maraina sy amin'ny 3 ora maraina vao mandeha mivantana aty amintsika ireo lalao rehetra amin'izany. Hiaritory araka izany ireo mpitia baolina kitra. Dikan'izany itombo ny fotoana iasan'ny maso sy iasan'ny saina. Mila fehezina manokana amin'izao fotoanan'ny mondial izao ny ankizy madinika sy ireo anala fanadinana indrindra. Ho an'ny ankizy aloha mazava ho azy lasa mirona be any amin'le baolina ny sainy manjary matoritory eny ampianarana kamokamo tsy mitazona intsony ny mémoire rehefa avy eo fa midina tsikelikely. Tsy ny ankizy ihany fa miatraika mafy amin'ny olodehibe ihany koa ny tsy fahampian'ny torimaso. Hiatraika amin'ny famokarana sy fifantohana izany amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ireo mpiasa birao mampiasa solosaina. Aretinandoha ary mety afara amin'ny fahajambana ny tsy fahampian'ny torimaso mifanisy. Ny lehibe koa torak'izay tsy fahampiana torimaso. Avy eo mety lasaka zitana na miasa raha tsy mety tsy ho vita na zara fa vita dia eo manjary lasa décalcifié be ilay olona rehefa tsy matory lavy eo. Ny cellule rehetrarehetra zany dia mety tratra an'izay rehefa hoe tsy ampy torimaso satria mila repos zany ny cellule rehetra vatana hatrany amin'ny atidoha mila repos. Ho an'ny olon-dehibe ambonin'ny 420 taona farafahakeliny ny ilain'ny vatana ora 9 na 7 no matory raha toka 7 hatramin'ny 12 ora kosa ho an'ny vatan'ny ankizy na ny tanora mbola mitombo. Amin'ny ankapobeny miteraka fahareran'ny maso in-3 avokeny noho ny mamaky boky ora iray ny mijery fahitalavitra na solosaina ora iray. Sakafo sy torimaso ihany no fanefitry ny tsy fahampian'ny torimaso. Pirenan'ny torimaso tsy ampy aloha dia ny torimaso ihany izay ihany no solon'ny torimaso zany dia torimaso ihany. Hoe mihinana fanafody orzay mba raha tsy efa tena hoe olona efa tena hoe reraka be noho ny antony maro samihafa tsy nahantony tsy nahatoriana zay vao mila hoe mila fanafody kely fampatanjana na ohatr'izany ka raha isesisesy be zany ny firehetatory dia tokony ilana hoe fanafody fampatanjahana ihany. Ny tena ilana ny torimaso mantsy dia le mandalo ny amin'ny 12 alina iny. Rehefa mandalo ny amin'ny 12 alina ianao nahita tory tsara tokony tsy hanenina tokony tsy ho reraka hiasa tsika rehefa avy eo. Raha tsy misy ny fanalavam-potoana maharitra ora 9:70 izany hoe 7:75 minitra na 4 andro manindritra ny lalao 4:90 amin'ny ity fiadiana amboara eran-tany ity. Azo antoka ihany koa ny areti-maso
raha toka mandritra ny efatrandro tsy akiato no ijerena fahita lavitra. Ilaina araka izany ny fandanjalanjana eo amin'ny tsirairay. Aorian'ny lanonam-panokafana izay anomboka amin'ny 7 alina any an-toerana fa amin'ny 12 alina kosa aty amintsika dia isy ny lalao voalohany iarahana amin'ny Brésil izay mampiatrano sy Croatie ao amin'ny stadiny Sao Paulo. Aorian'io kosa dia lalao 27 azafady no ifandimby, lalao iraisam-pirenena mahafeno fanantenana ary efa niandrasany maro, indrindra fa ireo mpankafy baolina kitra nefa lalao feno fitaintainana no ireo fihetsiketsehana maro samihafa nandondona andro vitsivitsy izay. Ary hovetrany fanadidina. Nateo azy ireo fihetsiketsehana maro isan-karazany toy ny fikomin'ireo polisy sy ireo mpampianatra izay niato andro vitsivitsy alohan'ny fanombohan'ny lalao. Ny grevin'ireo mpiasan'ny metro an'i Sao Paulo izay niteraka fitohanan'ny fifamoivoizana tsy nisy fiafarany, ny fifanandrina teo amin'ireo polisy sy ireo mpivarotra zava-mahadomelina, toy ihany koa ireo karazana hetsika manohitra ny fanombohan'ity lalao iraisam-pirenena ity sy ny fisian'ny stady andrasana izany lalao izany izay mbola tsy vita hatramin'izao. Vitsy sisa tsy hanombohan'ny lalao iraisam-pirenena ho an'ny baolina kitra milamindamina ny toe-draharaha ao Brésil. Mpanakanto miisa 700 no ifandimby andalo eo amin'ny stady. I Jennifer Lopez sy i Pitbull mazava ho azy no iredina ny hira faneva mitondra ny lohateny hoe We Are One. Efa mimakomana kosa ireo pon'ny Sao Paulo feno olona ny tanàna efa 2 andro izay miandry fatratra ny fanombohan'ny lalao. Nateo azy ny fanambaran'ireo mpiasan'ny metro an'i Sao Paulo amin'ny fanakorontanana ny andro ny fanombohan'ny ny lalao. Nilaza kosa izy ireo androany fa hiato ny fihetsiketsehana. Antenaina araka izany fa hizotra araka izay tokony ho izy ity andro voalohany ity. Zay ny mahakasika ny pejin'ny fanatanjahantena, ito dia antsika avy hatrany eo amin'ny pejin'ny politika. Loharanom-baovao avy amin'ny Radio France Internationale nalaza hatramin'ny androany maraina ny resaka momba ny fambolena eto Madagasikara ny délégationna malagasy tany Israel. Natery ny RFI androany fa nisy resaka fiara-miasa momba ny agribusiness ny dian'ny filoha tany Israel. Araka ny voalazan'ny onjam-peo ity dia narosony délégationna malagasy tany Tel Aviv ny hoe mbola isy hatramin'ny 12 tapitrisa hektara na 18 millions d'hectares zany ny tany azo volena eto Madagasikara. Raha tsy ivana tsy nisy fifanarahana natao tany ho ny filoham-pirenena teny Ivato. Nisy kosa nefa ny fihaonan'ny samy mpandraharaha. Midika ve zany fa mety ho avy amboly eto amintsika ry zareo Israeliana? Inona kosa ny tonapaka tany an-toerana tsy nanome antsipriana momba izany ny filoha teo ampantongavana omaly. Mbola mahakasika izay tontolon'ny politika izay 30 dia tonga nanatitra ny taratasy manambara ny mampanohitra azy teny amin'ny ministeran'ny adi-tany teny Anosy. Io maraina io ireo milaza azy ho mpanohitra miaradia amin'ny Lalatina Ravolomanana Max Fabien. Nilaza izy ireo fa misy antoko sy fikambanana miisa 10 no niara-nanao ity fanambarana an-taratasy napetraka ny anivon'ny ministeran'ny adi-tany ity. Fampatsahivana no ilazana fa efa nisy ihany koa ireo nilaza azy ho mpanohitra nametraka ny fanambarana an-taratasy ny mampanohitra azy ankoatra ity androany ity. Ny elatra milaza ho mpanohitra miaradia amin'ny Tina Sovredy raha Samuelina Arnaivo tamin'ny herinandro ambony lasa teo. Makasika kosa ny resaka politika dia 5 taona aty aoriany tranga narava ny fandravan'ireo tsy miankina tamin'ny volana janoary 2024 sy ny krizy lavareny teto amin'ny firenena. Arak'izany ary asa maherin'ny 710 no rava manodidina ny 730 miliara ariary no tetibidin'ny zavatra simba sy very hatramin'izao fotoana izao. Mbola tsy nisy ny fijerena manokana sy fanampiana ireo nianjady izany. Manoloana ny adihevitra lavareny tsy ahitana vokatra mivantana ao Tsimbazaza dia nisafidy ny nanoratra taratasy mivelatra ho an'ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny solombavam-bahoaka filoha lefitry ny anteny miram-pirenena avy amin'ny faritany Antsiranana nanolotra tolo-kevitra mikasika ny fanarenana aingana ny toe-karem-pirenena. Anisan'izany ny fanefana maika ireo favoazan'ny mpandraharaha tamin'ny krizy 2024, ny fanelanelana ny etra abatseranana, fanomorana sy fanafainganana ny fampisamboram-bola azafady eto Madagasikara ary ny famoahana ao anatin'ny feim-potoana fohy dia fohy ny lalàna mifandraika amin'ny fiara-miasan'ny fitondrana sy ny sehatra tsy miankana. Toy izao ny fanazavana. Dia
interpellation zany no ataonay any amin'ny mpanatanteraka amina teboka vitsivitsy ao anatin'izany ny resaka reny industrie izay niaramboina tamin'ny fotoan'androny 5 taona lasa zay reny jerena daholo fa malagasy daholo tompony reny fa eo ihany koa zany ny fijerena ny zay mesure ataontsika hoe tokony raisina ao anatin'ny fotoana fohy tokony mandrosony amin'ny toekarena satria io no miatra any amin'ny fiainam-bahoaka dia misy zany etsika izay eritreretina tokony atao miaraka amin'ny gouvernement io koa moa zany no ampisehoana ny tena asa ny assemblée zany izay manana andraikitra be tokoa amin'izany fampandrosoana ara-toekarena zany. Eo amin'ny pejy ny toekarena kosa indray dia ny tsy fisian'ny fitohizam-pahefana eo amin'ny mpitondra no sakana iray lehibe eo amin'ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara. Io no teboka isan'ny nasongadin'ireo mpandraharaha-mpikambana ao amin'ny fivimpama tokony arovana ihany koa ny mpandraharaha malagasy raha nambaran'izy ireo hatrany manoloana ireo mpandraharaha vahiny izay sady manam-bola no mahitahita. Manoloana izay olana ara-bola sedran'ireo orinasa madinika malagasy izay ary dia nanolotra sosikevitra ihany koa ny AMIC na ny fivondronana malagasy mampiasa vola eto Madagasikara. Ery Irina Rabary. Saika tsy nahitana izay fitohizam-pahefana izay hatrany nandritra ny fitondrana rehetra ny fanesy teto Madagasikara. Mivatrany ny politika entina miasa sy ny tanjona isaky ny misolo ny mpitondra. Misedra olana voalohany amin'izany anefa ny mpandraharaha raha nambarany ireo mpikambana ao amin'ny fivimpama na ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy. Misy mihitsy aza ireo mpandraharaha voahenjika rehefa miova ny fitondrana hoy izy ireo. Sosikevitra maro no naroson'ireto mpandraharaha malagasy ireto nandritry ny ady-hevitra izay nitanterahan'izy ireo androany tetsy Andraharo. Voalohany amin'izany tokony hanamorana ny fikarakarana taratasy eny amin'ny birao samihafa mba hialana amin'ny fanaovana kolikoly. Eo ihany koa ny fampidirana ireo orinasa amin'ny sehatra tsy ara-dalàna ho ao amin'ny sehatra manara-dalàna. Na dia eo aza nefa izany rehetra izany, misy ireo toetra everin'ireto mpandraharaha ireto fa tokony hananan'ireo mpandraharaha malagasy mba hanatsarana ny fiarikarenan'izy ireo. Voalohany indrindra dia ny fahafantarana hoe andeha ho aiza aloha dia fifanoloran-tanana ao anatin'ny zavatra atao amin'ny samy malagasy ary indrindra fifampatokisana tokony hipetraka eo amintsika mba tsy ho tonga n'le hoe malagasy mifampitsikera fotsiny ary tsy mety lasa ny lasa eo aloha taritina midina ny te-hiakatra dakana. Manoloana ny fahasarotan'ny antota taratasy findramam-bola any amin'ireo banky vaventy, hevitra hafa mihitsy no natolotry ny AMIC na ny fivondronana malagasy mampiasa vola eto Madagasikara. Tsy mampindram-bola ny AMIC fa mividy ny ampahan'ny vola miasa ao amina orinasa iray. Raha nambarany sekretera ity fikambanana ity nandritra ny fivoriana izay nitanterahan'izy ireo tetsy amin'ny hôtel Carlton Nosy androany. Fa AMIC moa zany dia association, zany hoe zany tsy manao investissement direct ny AMIC fa ny membre ny AMIC no manana possibilité manao investissement dia ny ao anatin'izay zany rehefa misy tetikasa ananan'ny mpandraharaha dia afaka manantona ny mpikambana ao anatin'ny AMIC fa ny AMIC directement zany tsy manana financement na vola hoentina anaovana financement. Hevitra maro no nivoaka nandritra ireto hetsika roa nataon'ny mpandraharaha malagasy ireto. Saika teo amin'ny resaka ara-bola avokoa no nambaran'izy ireo fa olona ny orinasa malagasy ka mampahazo vahana ireo vahiny. Manana andraikitra lehibe amin'izany ny fanjakana. Eo amin'ny pejy ny sosialy kosa indray, raha toka miisa 3,000 isan'andro ny fiara no heverina fa ho zakain'ny lalana eto Antananarivo tamin'ny fotoana izay nanamboarana izany dia mivesatra fiara miisa 2,3 isan'andro nefa ny lalana ankehitriny. Tsy mahazaka ny fiara mifamezivezy eto an-drenivohitra intsony ny lalana rehetra eto ny fanazavan'ny avy eo anivo ny LNTPB na ny laboratoire pirenena momba ny asa vaventy sy ny tao-trano androany. Antony mahatonga ny fahasimbana vetivety na dia manaraka ny fenitra aza ny fanamboarana ny fotodrafitrasa. Toy izao ny fanadidina. Kostelo na efatra farafahakeliny no tokony andrafitra ny lalana iray raha ny fenitra takin'ny iraisam-pirenena. Ho an'ny goudron manokana, miankina amin'ny vesatra vinavinaina ho zakainy no hisafidianana azy. Raha toka ho an'ny seranam-piaramidina izao dia tokony ho goudron ao anatin'ny sokajy 20-50 no ampiasaina. Raha toka maivamaivana ny vesatra ho zakainy dia ny goudron ao anatin'ny sokajy 50-80 na 60-80 no ampiasaina.
Manaraka ity sokajy farany ity avokoa ny lalana rehetra eto an-drenivohitra ankehitriny fanavaozana tanteraka ny tokony atao noho ny vesatra efa mihoatra ny tokony ho izy izany hoe tokony efa goudron ao anatin'ny sokajy 2050 no ampiasaina eto an-drenivohitra. Misy mesure azo raisina atao amin'izay fotoana izay dia surdimensionné an'le chaussée. Raha ohatra ka 10 cm ny couche de base tokony azo ampitomboana 30 cm ny couche de base fa totoina indroa miandalana. Dia ainsi de suite koa raha hoe 4 cm ny épaisseur ny enrobé dia azontsika ampitomboana 8 cm. Ampitomboana roa fa ny fomba fitotoana azy kio amin'izay fotoana izay fanaovana azy mise en œuvre dia indroa miandalana hoe 4 cm 4 cm dia azontsika antoka amin'izay fotoana izay. Hatreto roa volana no natokany commune Antananarivo anamboarana ny lalana isaky ny boriboritany. Fanamboarana vonjy-maika ihany anefa izany hoe fanampenana ny lavadavaka rehetra eraky ny lalana fantatry ny maro ny hoe tip-top. Tsy haritra noho izany io lalana amboarina io fa vonjy-maika. Izahan'ny commune Ovitaina mialohan'ny 20 jona ny fanamboaran-dalana raha ny fanazavany. Hatreto ny 500 zao ny vita. Efa elaela ihany ny commune Antananarivo ny tsy nanao an'io zavatra io fa ankehitriny kosa zany natambatra le asa. Zany hoe io lalana atao hitantsika io fanampenana lalana ny atao. Tsy maninona fa lazain'ny sasany amin'le fomba fiteny mahazatra hoe tip-top fa tip-top io. Fa ny ezahana kosa anaraka ny norme zany hoe na amin'ny atevin'ny goudron zany na amin'ny fomba na ny tanterahana anazy fa itsika ny commune mbola tsy manana teti-bola anamboarana tanteraka idekapena tanteraka ny lalana hoe amboarina tanteraka ny lalana fa dia io aloha zany no misy dia io no nanaovana anazy. Anisan'ny mijery ny kalitao sy ny fampanaraham-penitra iraisam-pirenena ny fananganana ny foto-drafitrasa rehetra eto Madagasikara ny LNTPB na ny Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment. Anisan'ny nandray anjara tamin'ny fampanaraha-penitra ny fanamboaran-dalana teto an-drenivohitra. Nahazo ny sertifika ISO 9001-2008 ity sampandraraha ity ka androany no nampahafantarina izany tamin'ny fomba ofisialy ny fanojy tamin'ny faha 80 taonan'ny orinasa. Eo amin'ny lafiny fandriampahalemana kosa indray 5 andro teo aorianan'ny nanombohan'ny opération coup d'arrêt efa misy izao ny vokatry ny fidinan'ny gendarmerie-pirenena any amin'ny faritra atsimo iny. 7 no efa lavon'ny balan'ny zandary, 7 ihany koa ireo efa azo sambobelona. Hatreto gendarme misy 700 mahery eo no nalefa nidina mitsinjara amin'ny faritra maro amin'ny tapany atsimo iny. Arahantsika ny fanampanazavana. Hatramin'ny nanombohana zany dia anankiray ny cas de vol dia misy an'ny omby very 150 lazaiko teo dia misy tavaverina daholo, misy an'ny basy anankitelo basy récupéré. Ireo basy koa zany fusil de fabrication locale ny anankiray ny anankiroa dia ny anankiray fusil de chasse baïkal. Zany ahitana solution zany ny resaka circuit na be volé rehefa misy présence ny force de l'ordre sy amin'ny atsivory ihany sy fandraisan'ny fokon'olona ny responsabilité zany amin'ny fanaovana dina iarahana amin'io zany iarahana ny fampifehy. Araka ny fanolazainanao tany am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampalalama avao amin'ity vaovao ity, zany hoe amin'ity takariva ity zany tsy iza zany fa Andriamatogy Yaoma Andrianjafy izay tonga mivahiny eto hiresaka amintsika mahakasika ny dingana faharoa iadina tompo-dakan'i Madagasikara any Antsirabe eo amin'ny Taranjaralia zany. Andriamato fantatry ny maro moa izy amin'ny hoe Gigibon izay anisan'ny mpanamory koa inona no azo ambara mahakasika izay ary ahoana no iatrehan'ny club ASACM io dingana faharoa io. Miara-banao tompoko miaraba mijery Cool TV. Ny fanomana ny ASACM moa amin'ny rallye io dia tsy hoe izy misy zavatra be da be ho tenenina fa hiezaka hoe hibata ambara be da be ny ASACM amin'io. Ny momba ny mpanamory indray moa dia tsy dia hoe misy atao be da be fa miandra ny préparateur tonga amin'ny herinandro ambony hoe izay hijery an'ilay tomobile hoe contrôle vitsivitsy. Inona kosa ny hoe ohatrany ahoana zany fanomananareo efa ainareo tsara ve ny lalana zavatra ohatr'izay hoe efa tsy vaovao aminareo ve ilay lalana? Alors ny lalana moa raha ampitoviana tamin'ny herintaona mitovy ihany ny lalana fa misy changement kely fotsiny hoe lasa misy aller retour zany spécial atao ary mampiavaka an'ity rallye amin'ny herintaona koa dia isy super spécial eo amin'ny hippodrome amin'ny station Jovena alohan'ny hidirana amin'ny tanàny Antsirabe.
Nisy fotoana nisy resaka hoe ianao a mampanamora anao ohatrany hoe niato hoe tsy atrika an'izany lalao tahaka an'izany zany aiza ho aiza ny momba an'izay marina mihitsy zay zay teninao zay tamin'ny herintaona moa vice champion zay dia efa niteny hoe hijanona anao rally ny antonay amin'ity rally ity zany anaovanay andraisanay anjara fanampiana ny club asakoma satria hoe ao anatin'ny club asakoma zay donc fanampiana élan solidarité zany le izy dia ny antony faharoa indray a tomobile io mbola amidy io Mitsubishi Lancer Evolution 9 io hatramin'izao mbola tsy nisy paka zany le tomobile dia mba avoaka kely fa ohatrany foana le tomobile anjanona angambany tsy hisy olona hita azy zany hoe fanampiana fotsiny zany le izy fa zany hoe aorinan'io zany dia hiato indray ianao tokony fanampiana an'le club asakoma zany ny andraisana anjara amin'ity manche deuxième manche anay championnat de Madagascar des rally ity isaorana ianao Gigibona nanaiky ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV marihina trano fa amin'ny faharoapolo sy faraiky amby roapolo ary roa amby roapolo ny volana jona any Antsirabe izay dingana faharoa iadina ny tompon-dakan'ny Madagasikara amin'ity taona ety eo amin'ny rally jama dia mankasitraka anao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao misaotra anareo tompoko hotohizantsika kosa ny vaovao araky ny mazatra dia ny vaovao avy any ivelany no amaranantsika ny fampahalalam-baovao anomboka afaka ora vitsy ny fiadinan'ny amboarirantany mifandraiky amin'izany amarana ny vaovao an'ity androany ity fampidirana baolina ao anatin'ny arato isan'ny miavaka ao anatin'ny Guinness izay no tanterahana tany Chine tsy baolina kitra kosa nefa fa basket teratany sinoa mianadahy no nitondra izany tao anatin'ny 2 minitra 7 amzato ny baolina tafiditra arao vetrany Kaiser isan'ny vaovao ity lalao iray ity tsy ekipa intsony no mifanandrina mampiditra baolina ao anaty arato fa olondroa no miaraka tsy akato manenjika izany ao anatin'ny 2 minitra amin'ny alavirana 10 metatra no anipazana sy ikendrena fampidirana amin'ny baolina tsirairay mirindra ny fihetsika izy roa mpianadahy mahay mifanaraka i Louis sy Wu Xiaongay raha nandeha irery foana hatramin'izay ny lalao potasho zava-baovao no nentin'izy roa eto raha 20 nisan'ny baolina tafiditra napetraky ny Guinness tao anatin'ny 2 minitra 9 sekondra dia efa nahafahan'ny azona io tanjona io mitovy amin'ny lalao basket ny fahaizana nanipy izany miasa daholo eto ny saina sy ny maso ikendrena ny teknika matianina sy fandonan'ny baolina indray atsipy fa adosoana kely fotsiny mety hanimba ny rindran-damina na mety averin'ny fotoana ny mahagaga eto ihany koa tapitra tafiditra ao anatin'ny arato ny baolina natsipy tsy nisy na dia iray latsaka andalana isan'ny nandrasana ihany koa ny toy izao mandritra ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny lalao baolina kitra 7-7 any Brezil ahitana ny fandraisan'ireo firenena 2 anjara isan'ny andrasany rehetra amin'izao fotoana izao ny hoe iza no mampiditra baolina betsaka indrindra amin'ity lalao ity raha tsy aivina i David Villa avy amin'ny ekipa pirenena any Espaina no nitazona ny amboara tamin'izany efa taona lasa izay baolina 10 no nampijirana nandritry ny mondial foot sy 20. Ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoananao amin'ny valora sasany izay anarahanao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay ny tena kosa dia mametraka ny mandram-piona mandram-pitafa tompo klasy tompoko vavy